ihany teo alohany fa manino ianao mihitsy mila mandray ny Kristy, ianao mihitsy mila miaika ny fahotanao dia mandray ny Kristy ho tompo samonjy ny fiainana manokana. Ianao mihitsy mila mangataka an'ilay fanahy masina. Luka toko fasivy Luka toko faraika ambin'ny folo manomboka ny amin'ny fasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, angatao ilay fanahana dia andeha araka ny fanahana ao. Amen. Zao mila fantatrao ary mila tadiditsika fa Satana dia mpangalatra izy, ary izy dia mamono izy, ary ny tanjony dia hoany amin'ny afo betsika. Mahatonga ny Satana manaparitaka andreny Andriamanitra sandoka be da be reny dia tsotra fotsiny mba hahatonga ny olona zay mbola hoentin'ny nofo sy tarihin'ny nofo voafitaka dia tsy mitady an'ilay tena Andriamanitra be. Mitady an'io Andriamanitra io dia hozy izy ary amin'ny bokin'i Jeremia toko fa 5:20 andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia hitady anareo hozy izy fa raha mitady aho dia ho hitanareo fa raha mitady amin'ny fonareo manontolonareo izy dia ho hitanareo dia ho hitanareo. Amen. Zao Andriamanitra tokana zay le hoe Dieu vivant, le seul Dieu vivant no misaina ny mpanompony ho tonga zanany, tena natsangana ho zanaka le mpanompo fa tsisy Andriamanitra misaina ny mpanompony zany. Ny Andriamanitra ny sasany ny Andriamanitra zao tontolo zao eo amin'ny psaume 115 nareo mahita an'izany dia tahaka azy ozy izy zay nanamboatra azy ary tena marina zany satria zao teny amiko aminao tsara mihitsiny fa ny Andriamanitra zareo tsy maintsy bataina, tsy maintsy afindrafindra. Andriamanitra amin'ny toerana re izy zay le hoe omniprésent, tsisy afa-tsy Andriamanitra sy ny fanahiny ihany ny ray zanaka fanahy izy irery ihany no omniprésent, ary izy irery ihany no misaina hoe ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ny ahafantarana ny Dieu sandoka, ny Andriamanitra sandoka dia mitady ho an'ny tenany foana izy, mitady adorena foana izy, mitady hivavahana ho an'ny tenany ihany izy ihany no karakaraina fa tsy mba mamaly soa zay mpitady an'Andriamanitra tahaka fitadiavantsika an'Andriamanitra. Amen. Tsika rehefa mitady azy dia izy Hébreux 6 ahoana teneny izy mamaly zay mamaly soa an'izay fatra-pitady azy. Zany hoe ianao zany mila fatra-pitady an'Andriamanitra satria ianao rehefa manomboka mitady an'Andriamanitra be da be mihitsy ny Andriamanitra mijoro ary mibitsika aminao. Andriamanitra miseho amin'ny télé, Andriamanitra miseho miteny amin'ny radio, Andriamanitra eny amin'ny publicité gauche à droite, Andriamanitra daholo reny. Ny Andriamanitsika nefa dia mitady izy ary izy tena tsy tia teny. Andriamanitra manolotra ny ainy izy tahaka nanorany an'i Jesosy mba tsy ho very ireo zay olona nataony araka ny endriny tsy araka ny tarehiny. Ny Andriamanitra sandoka dia mitady sakrifisy ary mitaky sakrifisy, fa ny Andriamanitra velona izy nefa nanao sakrifisy. Amen. Izy efa nanao sakrifisy. Romana toko 9 fa Rome 3 fa ozy izy raha ny zanany lahy tokana ozy efa natolony fa tsy omeny ve ny zavatra rehetra fa ny olanao dia ianao mitady ny anao foana, mbola convoitise-ny tena foana zany, mbola convoitise-ny chair foana zany. Fataro amin'izay inona ny sitrapon'Andriamanitra fa kio baiboly dia fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra. Tia ho tarehy amin'ny fanahy masina ianao, atao izay lazain'ny baiboly rehetra, atao fotsiny, ataovy tahaka ny fandraisan'ny zaza. Ozy Jesosy hoe mila miverina tahaka ny zaza mihitsy ozy izy tsika satria ny zaza rehefa tenenina hoe dia amen. Sakrifisy lava nitakin' ireny Andriamanitra ireny fa ny Jesosinao efa nanao sakrifisy anao. Ny promessin'Andriamanitra sandoka tsy mihoatra ny eto tany, tsy manana promesy izy afaka hanavitra anao tsy latsaka any amin'ny elo, ary reny Andriamanitra reny milaza foana fa tsisy elo zany fa eto ambonin'ny tany any ny paradisy. Hitanao zany mahasandoka an'ireny Andriamanitra reny. Tena hozonko amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola misy Andriamanitra sandoka, ianao aza manao an'ireny yoga reny tsony amin'ny anaran'i Jesosy. Tena miteny anao marina fa Andriamanitra sandoka no ambadika reny mody hoe zainy reny ny Andriamanitra ao amin'izay hitoko fa 7 vakio tsara, n'izay hitoko fa 7 any koa fa ny Andriamanitra ao dia izy le mahagaga ary izy ihany ny andriny fiadanany
izy ihany no prince de paix zay n'attitude tanao sandoka be mihitsiny ary satana dia manao an'izay zay le ange de lumière satan mode lumière izy fa ténèbre be mihitsiny ao anatin'ny fony mihitsiny izy au fond de lui-même tena ténèbre be mihitsiny ka mitandremy ianao ry zanak'Andriamanitra promessen'Andriamanitra sandoka dia tsy dia mijanona eto tany any fiara tsara tarehy be da be trano tsara tarehy be da be vehivavy volo na lehilahy koa an'izay vehivavy zany filalaovana zany hitanareo zay maha célébrité andre acteur na film na mpihira malazy reny aza mba maniry en'ireny mihitsy aza mba maniry ny fiainan'ireny tsy miditra any aminay manao pacte na tsy manao pacte fa aza maniry ny fiainan'ireny fa fiainan'ireny eny eto tany any izy manana an'izany fa ny lanitra ve mba azony ve ny vie éternelle ve mba ananana ny vian'zay mety hoe isitrahany n'ireny zavatra be da be reny eny nefa ny mahafantatra izy fa be da be mantra fa mahafantatra izy be da be tsy manana afaka izarana dia mitenenao fa izy mantra indrindra any tany any an-danitra any jaona toko 20 zao Jesosy dia miteny an'izao teny zao izy hoe jaona toko 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ozy izy que votre cœur ne soit pas troublé croyez en Dieu croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'est pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place pour vous. Et manana toerana be da be izy any an-danitra ao andeha izy dia anamboatra toerana ho anareo. Si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Trano zany assuré any an-danitra ny azonao an-trano tsotra minoany Jesosy croyez en Dieu croyez aussi en moi minoany ten'Andriamanitra rehetrarehetra promessin'Andriamanitra dia vie éternelle lafa tsy vy mba hitreto ane reny olona atokana dia mbola kely izy dia efa manam-bola manana ny rehetrarehetra miteny anao fa zavatra potaka izay ne reny dia vita ny tany zay rehetra eto aminy dia potika sy levina ka na manana 1000 milliards de dollars ianao ka tsy ampiasainao amin'ny fanjakan'Andriamanitra miteny anao fa zava-pony vovoka ane zany izy Paul zay teneno izy izy manan-karena eto ambony tany ary ampatsiahivo azy fa tsy nitondra n'inona ianao tonga teto ambony tany ary tsy hitondra n'inona ianao miala eto ambony tany marina zany raha mijery antsika ohatran'ny Steve Jobs olona multimilliardaire fa tsy nitondra n'inona izy niala teto tsy nitondra n'inona izy niala teto tsy nitondra n'inona izy ny tonga teto ary tsy tondra n'inona koa izy niala teto zay le izy ka mety mampiasa ny tablette mampiasa ordinateur be da be tsika voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fahasoavana nomen'Andriamanitra napetrak'Andriamanitra ho aminy ary Andriamanitra manakare-pahasoavana tsy manenina amin'izany fahasoavana zany izy ho antsika kristiana zao dia mampiasa zavatra be da be ohatr'izany amen dia raina ny tompo tsy misaotra Steve Jobs fa mitony misaotra an Jesosy Kristy tompo fa ianao manana promesse tsara n'Andriamanitra ao ary ny promessiny dia raisina amin'ny amen sy ny oui na eny fanekena daholo ny ohatrany hoe promessin'Andriamanitra sasany zao dia hoe mena vehivavy folo virgine any an-danitra any zany ve mba promessin'Andriamanitra atao inkonina vehivavy folo any an-danitra any eto ambony tany ary vehivavy raina sy mivadiko ko atao inkonina vehivavy folo virgine any an-danitra any dia zany ve ny amin'n'okolona zao tadidio fa ny resaka hoe fraisan'ny lasy ny vavy dia ety ambony tany nilavana azy ary nilavana azy dia vakeo ny Genesis toko voalohany 19 multiplication ny faminonan'ny tany zay nomen'Andriamanitra any zanak'Andriamanitra lahy sy zanak'Andriamanitra vavy zay any zany an-danitra tsy misy multiplication tsy misy fifampitombona ntsony tsy misy faminonan'ny lanitra ntsony tsy mitombotsony any an-danitra amen ny olona efa héritier Jéhovah héritier co-héritier amin'ny Krista any an-danitra any asexué any an-danitra any tsy misy sexe ntsony satria efa nofo vaovao tsy nofo ety ambony tany le lotsony fa efa ohatsy izy Paul any amin'ny Korintiana voalohany toko 7 fa tena revêtu izy en une nouvelle corps tsika tena vaovao mihitsy ny corps vaovao
ka tsisy resaka momba ny sexe tsona ary ny momba ny sexe ne zany filany nofo zany mena vehivavy folo virgine any an-danitra any raha zany ny promesse n'le Andriamanitra reo tena miteny anao fa tena mila misaina tsara ianao hoe zany ve mba promesse ary aiza moa zany no any vehivavy miditra n'le paradisa lehilahy folo ve mila misaina kely ianao de fantatrao ny promesse n'Andriamanitra tsika teo a maison céleste puissance du royaume lasa fils de Dieu anao lasa héritier de Dieu anao fa tsy omena tomobile kely tsisy zany ka fataro ary zanak'Andriamanitra isany rahalahy fa ny lovan'ny Kristy ray matoly mihitsy a inépuisable l'héritage du Christ tena inépuisable tena il y en a pour des milliards et des milliards de fils tsisy hoe tena ok'izay aloha izy Andriamanitra ok'izay aloha Jesosy a sao de tsy ampy tsony le héritage vava mahafalanao ny héritage ny Kristy any tena ampy ho an'ny rehetra zany mahatonga ny varavarana 12 any an-danitra any ka vita amin'ny pierre précieuse ny lalana mandi lalana volamena za tena mitsoro aminareo akoatra nyty peratra ny vadiko ety ambonin'ny tanako ty any ny anahy firavako fa ny anahy raha volamena any an-danitra any ary izy hitsakitsahana ozy izy ndraikiko za tsy miteny anao hoe aza miambozina fa zahako zay fombako zay amen tsy ao anaty baiboly zany fa principako zay zavatra zay tsisy tokony hiazaka zahako momba ny volamena sy ny volafotsy fa ozy izy Jehovah any volamena any volafotsy ary any an-danitra any izy a pavé anamboarana ny tranoko izy any tsy misaina momba ny tranoko ety ambony tany fa ny tranoko any an-danitra efa assuré manana trano ho ahy izy ety ambony tany raha ohatra ka charrette de feu no andehandehanako any an-danitra any ny tomobile tsara indrindra ety ambony tany zany mbola tsisy dika ndray Mercedes classe S reny zany omeny anao fotsiny reny amin'ny anaran'i Jesosy aza miasa saina no any zany ianao Matthieu toko 9 devoir de maison